Izy mety aminao kokoa, ilay mitondra fahafatesana ve sa ilay mitondra fiainana? Miarabanao misaotra an'Andriamanitra isika fa tafaraka indray. Ao anatina loha hevi-dehibe anankiray isika mandritra ny herinandro ity manao hoe i Jesosy sy ny fivavahana na ny hindoisma izany. Inona no tsara ho fantatsika ao anatin'izay? Tsara aloha ny halalantsika momba ny foto-kevitry ny hindoisma ety am-piandohana. Ny hindoisma moa izany dia anisan'ny fivavahana lehibe indrindra. Fahatelo izy izany maneran-tany ary manana mpikambana na membre isika iray faingo roa lavitra isabe izao izy maneran-tany. Ny tena betsaka azy indrindra izany dia ny ao amin'ny faritra Inde sy Nepal ary manana hery miasa mangina izy io, tsy azo hodiny tsy hita mihitsy satria mahataona olona ihany koa ankoatran'izay efa mpanaraka azy dia maro ny olona izay ataontsika hoe tsy mihazona foto-kevitra n'inona no mety ho resy lahatra ihany koa anaraka an'izany hindoisma izany. Fa inona marina moa no zava-misy ny ao amin'izany hoe hindoisma, inona no inoan'izy ireo izany dia tsy inona tsy akory fa ny finoanan'ny Krishna, izay izany ilay Andriamanitra, anaran'ilay Andriamanitra. Izy io izy dia endrika fahavalo isehon'ny Andriamanitra hoe Vishnu ary Krishna izany no heverina hoe ny avo indrindra ao anatin'ny fivavahana hindoisma. Hajain'ny mpanaraka azy, mpanaraka ny fivavahana mihitsy izany ny Krishna izany satria miaro izy, mangoraka izy, malemy fanahy izy ary be fitiavana ihany koa izy. Ny tantaran'ny fiainan'ny ity Andriamanitra Krishna ity izany dia mampiseho fa Andriamanitra zaza izy, be sangisangy izy ary mahery fo nefa izy ary voasokajy araka ilay farany teo hoe avo indrindra. Izany ny momba ny Krishna. Hitantsika ao amin'ny boky Mahabharata, Bhagavad Gita, izay moa ny anaran'ireo izany, boky anankiroa izy teo, dia ny Mahabharata sy ny Bhagavad Gita. Ao anatin'izany no ahitana an'izany foto-kevitra izany, tahaka ny hoe ny an'ny kristianisma dia hita ao anatin'ny baiboly na ny Torah na ny soratra masina. Misy foto-kevitra anankitelo lehibe ny tena voizina sy inoana ao anatin'izany hindoisma izany. Voalohany dia ny hoe samsara, io izany no milaza ny hoe mitsingerina ny fiainana, ny hoe cycle de vie, mitsingerina hoe teraka, miaina, maty. Dia avy eo rehefa maty ilay olona anankiray dia miala tao ny fanahiny dia mifindra amina olona vaovao anankiray izay ho teraka indray dia miaina indray dia maty. Izay ilay cycle izany, mihodinkodina eo izany ny fiainana amin'izay hoe samsara izay. Ny faharoa indray dia ilay hoe karma, efa henontsika matetika izy ity, ny asa sy ny vokatry ny asa ataonao, izay izany ilay karma. Mino izany ry zareo fa ny asan'ny olona mamaritra an'izay ho aviny. Raha tsara dia tsara no aviny, raha ratsy dia ratsy koa izany no aviny any amin'ny fiainana hafa izay iainany manaraka indray. Ary ny fahatelo dia ilay hoe moksha. Inona indray ny moksha? Fanafahana, izany hoe ao amin'ity dingana fahatelo ity izany ny tanjona faratampony amin'ny fanafahana ny fanahy anankiray amin'ilay fahaterahana mitsingerina, izany hoe rehefa tonga ao amin'ny moksha izy izany dia mety tsy hiverina hitsingerina ho amina fiainana hafa intsony fa ho tafaray amin'ireo Andriamanitra, tafaray amin'ny Andriamanitra izany ary dia lasa atao hoe velona mandrakizay anga araka ny mety eritreretana azy. Ary dia katsahana fatratra mihitsy izany ity moksha ity amin'ny fiainana iainana andavanandro. Izay ilay hoe hindoisma. Dia isika no mandinika ao anatin'ny tontolo-kevitra iainantsika amin'ny finoantsika dia Kristy nilaza an'izao teny izao. Jaona 1:25 vakitsika inge izay amin'ny anaran'i Jesosy hoe izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Kristy no miteny eto tsy misy olona mankany amin'iray afa-tsy amin'ny alalako. Kristy izany no alalana na lalana mitondra mankany amin'ny fiainana mandrakizay. Tsy hoe le fiainana ara-nofo, le vatana sy fanahy heverintsika fotsiny io, fa tena fiainana ara-panahy. Izay izany no iarahantsika amin'Andriamanitra. Ary fiainana tsy handairan'ny fahafatesana intsony, fa hodiniantsika izay resaka rehetra izay mandritra an'izao fiarahana izao. Manasa anao ary
fa andinika momba ny famonjena ny olombelona isika ary asaiko ianao hamaky ny Jaona 7 dia ny 9 ka hatramin'ny 7 vakio daholo izay tontolo-kevitra izay. Ny 9 moa dia efa haintsika tsy anjeriny hoe fa toy izao ny itiavan'Andriamanitra izao tontolo izao sy ny sisa, fa dia andinika izay isika Andriamanitra ny hampahery antsika ao anatin'izay fandiniana izay. Hivavaka isika. Mankasitraka anao hatrany Tompo noho ny fitiavanao, ampafantarinao anay ny zavatra tokony ho fantatra amin'ny fiainana ary tarihinao amin'ny safidy tsara kosa zahay avy eo. Izaho sy ity namako ity Tompo mila anao mba hahafahanay misafidy ny fiainana fa tsy ny verimberina ao anatin'ny fahafatesana. Ampahirezo izay ao anatin'izany, amin'ny anaran'i Jesosy no angatahanay izany vavaka izany. Amen.